Riavanarany tompo dia hoampitonoantsika rehetra trano ny fahasoavana sy ny fiadanana vaminaleranaka raha izy Jesosy atretikantsika. Indreto fifanitsika riavaka. Manaraka ty alahady ny adiny faefatra ity isika refinambarateo izay midika fa efatontra ny atontra ny krismasy ilay foto fifanitsika nomena Andriamanitra antsika manokana amba kristianantsika kanefa koa tsy midianana Andriamanitra ilay izy ameno rehetra na mino azy na tsy mino azy izany fifaliana izany. Matetika riavaka arak'izay fanambarak'izay dia toa mifangarobe niany ity fetin'ny krismasy ity satria na mivavaka na tsy mivavaka dia samy mba mankalaza sany. Fa isika kristiana kosa dia tokony hatsaka ary indrindra tsy tokony hampitovy velively ny fomba fiainoantsika fifaliana ao anatin'izany krismasy zany amin'izay fifaliana izao tontolo izao. Ry afaka malalo ny tompo amin'ny an'ity aho dia miangavy aminao fa andeo tetesika ireo perikopa telo dia ireo texte anankitelo izay nandrafitra ny perikopatsika mba hanataratsika mba hamantara mpamantaranao marina fa inona marina moa ny antony tokony hampifaly atsika ao anatin'izao krismasy zao. Inona marina moa ny antony tokony hampifaly atsika ao anatin'izao krismasy lalovantsika izao. Fa rehefa fantatsika izany dia tadidio fa fifaliana mitoetra, fifaliana mandrak'izay ny fifaliana izay isaky ny mandalo ao anatin'izany krismasy zany sika na fety kristianina araka izany. Ry amin'ny malalo ny tompo raha isan'ny bokiny Deutéronomia toko fahadimy ary toko fahina amby roapolo azafady manomboka amin'ny fahadimy ka hatramin'ny faha 1 io ny antony voalohany tokony hampifaly atsika ary tokony hanehoantsika fifaliana ao anatin'izany krismasy izany. Ry amin'ny malalo ny tompo mba hafantatrao ve fa tokony hifaly isika satria araka n'ity boky Deutéronomie ity dia mifaly isika fa efa niaino sy mijery ny fahometsika ny tompo. Tokony hifaly isika fa efa niaino sy mijery ny fahometsika ny tompo. Hoy ny filazan'ny Deutéronomia toko fahina amby roapolo ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo manao hoe dia nitarainy tamin'i Jehovahandriamanitra nirazantsika isika ka niaino feontsika izy ary nijery ny alehontsika sy ny asantsika ary ny fahometsika ary tanana mahery sy samborandinitsika sy fampatahona lehibe sy famantarana sy fahagagana no nitondrany antsika nivoaka tany Egypte. Ry avana malalo ny tompo mafy ny mantsony zanaka Israely tamin'izany Egypte zany nampahoriana tena nizany tsy nanana izy azy nitaraina nanaraka ny sitrapony izay natao amin'ny Farao sy Egyptianina teo amin'ny fiaina ny zanaka Israely. Ary izy ireny dia eritreretra tsy mahita fifaliana intsony, tsy hanana fahafahana intsony ho babo mandrakizay adinon'Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia toa tetiny milaza amin'ny zanaka Israely Jehovahandriamanitra ka nanao hoe eny fitaraina anareo, hitako ny manjoa anareo ka hanafaka anareo amin'izany aho ary hiverina ana-pifaliana indray ianareo. Ry amin'ny malalo ny tompo tadidio fa ny krismasy dia vanim-potoana mbola hitenenan'i Jesosy Kristy tompo amintsika ihany koa ka ilazany amintsika eny ny fitaraina anareo, hitako ny manjoa anareo ka hanafaka anareo amin'izany aho mba hana-pifaliana indray ianareo. Ry amin'ny malalo ny tompo henon'Andriamanitra isika io, hitan'Andriamanitra izay manahira-tsaina atsika ary fantatr'Andriamanitra izay mandroatsika eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ny sambatan'olona, ny isa-tokantrano, ny firenentsika sy ny hafa rehetrarehetra ihany koa ain'Andriamanitra zany ary fantatr'Andriamanitra zany. Dia vahaolana nomenitsika dia ny krismasy mba hananatsika fifaliana amaminy satria ao no fantatsika tsara fiava ny anaran'i Jesosy ilay antsoina hoe Manuela dia midika hoe Andriamanitra monina antsika, izany hoe Andriamanitra miara-monina aminao, mahita ny fahorianao, mandreny fitarainanao, mahafantatra ny tolofonao, mahita fasahiana-tsainanao sy ny sisa sy ny sisa
ao anatin'izany rehetrarehetra tsy amoalaelo aminareo aho fa fantatsika tsara tsy maintsy momanembonembony isika ty firenety rehefa vamitona kristianina tahaka an'izao satria efa mazaritra miaraka maromaro tamin'ny Madagasikara misy atsika tany rehefa fety tsy maintsy manao zany kanefa kosa isaoratsika Andriamanitra fa nisy ny fiangonana tahaka an'izao ary ony Jesosy Kristy tompo fa ao anatin'ny krismasy eny ny fitaraina ny tsikembakebaka fantany izay manjoby kristianina amin'ny tsikembakebaka ary fantany any koa izay alahelo sy toloto sy talao miatranytsika tsirairay avy izay miara mivavaka makalaza ny krismasy tahaka an'izao riavana malalany tadedio dia izao betsaka ny olana amintsika maro ny manahinana ny fiainatsika tsy ilaozany sainto isika ary misy alahelo ny fiainatsika sisisisisisy ka indraindray ny krismasy tahaka an'izao dia hitadiavantsika hevitra ny tsy ankalazana azy sa tsy ankalazany krismasy fa malahelo sa tsy ankalazany kristiavo ny krismasy fa manana olana sa tsy ankalazany krismasy fa misy manahila-tsaina sisisa sisisy tsy zany ny tediavany tompo aminao ny tediavany tompo aminao dia izao sanitsaina ary avelan'ny tompo mihitsy anao taon'ny tompo ianao mba hikarainao sainsaina ary taon'ny tompo ianao mba tena aneo aminy izay manahirana aminao sy mampalahelo anao fa rehefa zay ny tiany tompo tanteranantsika ary raha tanteratsika amin'izany dia ho avy izy hoy ny tompo ao amin'ny Matitiko faharay folo andiny fahavalonroapolo makalesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mivesateka fa izao anomenareo fitsara ny dikan'izany dia izao vonina hoy ny tompo ary tena vonina raha tonga ny amiko ianareo mitaraina maneho ny alahelinareo maneho mavesatra aminareo sisisisisisy fa izao anome fitsarana izao anome fifahina malay mbola tsy tara zany mbola lahiny amin'ny fa efa todroandry aho mety izay iomana isika raha misy olana manahirana anao mitaraina any amin'ny tompo ianao azo mitaraina ny tompo araka ny volaza teo fa tsy maintsy mifany izy ary lehibe aoko fototra ny fifanitsika izany fitiavana lehibe izay atolotry ny tompo antsika izany hoy ny Jona fahatelo amin'ny fahaenina folo fantatsika loatra manao hoe fa toy izao mitiavana Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokony mba tsy hovezy rehetra mino azy manana fiainana Madagasikara tadio fa ho anah sy ho anao izany fiainana fifaliana Madagasikara mba hialany alahelo sy ny tompontsika zay ny voalohany ny antony voalohany mampifaly atsika dia efa niaino sy mijery ny fahoantsika fa ny faharoa indray dia raiso ny ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona toko voalohany iny andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo io ny antony faly nahoantsika tsy maintsy mifaly ao anatin'ny krismasy dia izao indray ny voalaza hoe avy mifaly faefana ndraiky fahasoavana maro avy amin'ny tompo isika mifaly faefana ndraiky fahasoavana avy amin'ny tompo isika ary maro zany fa tsy tokony tsy ray fa maro hoy ny finazany Jaonazy eo amin'ny Jaona toko voalohany andiny fainy ambin'ny folo fa ka ny fafenono no naraisantsika rehetra ny fahasoavana anano fahasoavana dikan'izany riavako dia izao tsy hoe indray mandeha ihany ny fahasoavana fa mitohy hatrany ary tsy tapaka mihitsy zany fahasoavana nomeny tompo atsika izany tsy mandalina kisendrasendro krismasy io fa tena mitoetra ary indrindra koa manampy itsika amin'ny fiainatsika noho izany raha ny loatra raha mifaly isika arak'izay volaza amin'ny Jaona io riavako dia misy karazana fanomezantsy niazy nytantany amin'ny azy niazy tsy mandray azy sisisisisy fa zay izy tsy mbola fantany fahatongavany Jesosy fa tena nahatongavany Jesosy dia izao rehefa mandray ny fahaterahany Jesosy ianao amin'ny krismasy dia tadideo fanam-pifaliana ao anatin'izany izany
Por apôstolo avaka ao Romana toko fadimy andiny faharoa dia milaza amin'izao tamin'ny alalan'ny efa laza hotsika fanatonana amin'ny finoana amin'izao fahasoavana itoerantsika izao ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitra Andriamanitra. Dikan'izany dia izao tsika tsy mba hifaly anjamana fotsiny ihany tokony fifalian'ny rehetra tsy mino an'Andriamanitra fa ny antsika misy ampy miantony dia tsotra ny krismasy dia tsy fahazarana fotsiny ihany mankalazana azy fa mampitombo ny fahasoavana ao antsika. Tadidio zany a mampitombo ny fahasoavana amin'ny tokantranonao, mampitombo ny fahasoavana amin'ny sabatan'olona, mampitombo ny fahasoavana amin'ny firenena sy ny fiarahamonina. Izany atao hoe krismasy zany dia fankalazaina ary tsy verimainy zany mankitsy manatanteraka azy io, tsy verimainy sika rehetrarehetra io fa rehefa vonintsika halaza ny krismasy dia tadidio tsara fa entiko ny fahasoavana izay omeny ny tompo atsika. Tadidio ry havako fa ny vanim-potoanan'ny krismasy no andeha aleontsika fa tena miaina ao ambany fahasoavana Andriamanitra isika ary miaina ao ambany fitiavan-tompo. Asehoy amintsika, asehoy amin'ny hafa fa tsy hoe ny sakafo na ny fitafiana fotsiny ihany sy ny zavatra maro mahakasika ny nofo no hoentsika mankalaza n'Andriamanitra fa ireny dia omeny ny tompo atsika melo arariny sitsintsika raha manao zany satria fety kristianina ny krismasy tahaka izao fa ny ambonin'izay rehetrarehetra izay kosa dia nandray famondrapo taminy isika ary ny famondrapo dia fahasoavana any ambony fitiavana atsika isanandro. Dia avy malala tadidio fa zany fahasoavana Andriamanitra zany zava-dehibe tokoa amin'ny vanim-potoana tahaka ny fety tahaka izao. Tsy maninona zany fa mba azo tanysaina indraindray no ahatserovatsika hoe namba niaraka teto zao raha mba teto sy ny sisa sy ny sisa ho an'ireo malalatsika rehefa midomany sy ny sisa sy ny sisa tsy miaraka amin'ny fotamandry akota molala hely mitenena manatiny zany fa nisaorantsika n'Andriamanitra kosa ho rivon'izany rehetrarehetra zany dia izao mbola omeny valinamitra ihainana vaovao ary anatin'izany raha nisitsinisika raha tonga fa mifaly fa mbola tsy taraisika miavo fa lady ny advent fahaefatra izao miomana andray ny tompo, miomana andray amin'ny Jesoa la Emmanuel Andriamanitra tonga monina amintsika mba ho feno ny fahasoavana tokoa ny fifaliana. Antony moa zay no voalazantsika ihany ny voalohany dia izao tokony hifatsika ny fahenon'Andriamanitra ary vahany zany atao hoe ny fifaliantsika ny fitarainana sy ny manjoantsika rehetra. Ny antony faharoa dia izao mifaly fa mandray fahasoavana ianao ary isan'izany ny azahoana manatrika sy mifaly ao anatin'ny krismasy. Fa ny fahatelo farany miavaka tete raha isorony epistily voalohany iny soratan'ny apôstôly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika toko fadimy andimy faharoa ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Io ny antony fahatelo farany izay fampisaraka aminao amin'ny piainy ity. Fa manino isika tsy maintsy hoe mifaly ary tena mifaly tokoa anatin'izany krismasy zany. Ny antony dia izao mifaly fa tena sitraky ny tompo no mba hananatsika fifaliana. Mifaly fa tena sitraky ny tompo ny hananatsika fifaliana. Izany ny zavatra nosoratan'ny apôstôly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika. Araka izany Paoly apôstôly ry havako dia milaza mihitsy fa tokony hifaly isika. Elo ny filazany azy ery amin'ny toko ery amin'ny andiny fahaina ambin'ny folo sy ny katamy fahavalo ambin'ny folo mifaly mandrakariva, mivavaka aza an-tsaratra, misaora ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesoa ho anareo. Aveko ny aman'iny mifaly mandrakariva, mivavaka aza an-tsaratra, misaora ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesoa ho anareo. Raha fitinina izay tiany Paoly apôstôly olazaina toyarana dia izao asaina mifaly isika ary tsy indray mandeha na fifaliana mandalo fotsiny ihany fa maharitra mandrakizay mandrakariva. Ary ao anatin'izany fifaliana zany ataovy zava-dehibe ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany hoe ny vavaka ary indrindra ny fisaorana zany hoe ny famonjenao famompivavahana sy ny sisa no tiany Paoly apôstôly ho resahana ao anatin'izany. Fa ireo ny Paoly apôstôly
tena sitrapon'Andriamanitra aminao. Raha mba misy zavatra tokony ataonao ao anatin'izao krismasy zao, dia mifaly ka ao anatin'ny fifaliana vozona amin'ny alalana fivavahana sy ny fanompoam-pivavahana izany rehetrarehetra izany. Dia afaka manalo an'ity. Sitrak'Andriamanitra rarian'Andriamanitra ny firarian'i Jesosy Kristy antsika dia mba hifanitsika ao anatin'ny krismasy. Ary tena nomeny ny zanalatoka mba ho feno sy tanteraka izany fifanitsika izany. Ka ny anakany toko aminao dia ity, akoatran'izay endrika ny aminao fifaliana rehetrarehetra sy sisa ao anatin'izao krismasy zao, dia mba atao vaindohan-draharaha ny fandaharam-potoananao amonjy fiangonana, atao vaindohan-draharaha ny fandaharam-potoananao andeha anatika fanompoam-pivavahana ao anatin'ny krismasy. Sy ireo fotoana rehetra leona ny fifaliana ao anatin'izany krismasy zany. Izay isaoratsika voromarika amin'izao eto amin'Andriamanitra ity amin'ny dia mety ary misy atsika izany ao anatin'ny krismasy. Araka izany ataovy zava-dehibe ninonina ataonao, na ny fisotro, na ny hany, na ny fitafiana sy ny sisa, ny fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra amin'izy ireny, ka naninao fa tena faly ianao ary kristianina tena mahay mifaly isika ary tena miomana ao anatin'izany fifaliana izany. Iamanalala mino isika fa tsy andalo foana tokony fahitoetra manak'izay ny fifaliantsika ao anatin'izao krismasy taona vaovao filotoretra, satria efa niainy sy nijery ny fahonitsika, satria efa nandray fahasoavana maro avy any isika, ary satria efa sy tokony tomponitsy ny mba hananatsika fifaliana ho tanteraka antsika izany. Amen.